avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Tafiakatra 20 reo olona namoiny ainy noho ny fiakarany rano vokatra ilay rotsakorana tsy ny ato nanomboka ny 14 ny volana febroary lasa teo hatramin'ny androany. Ny rotsakorana izay tombanana ho betsaka kokoa amin'ny ilany atsimo-atsinanana sy afovoany andrefana Madagasikara araka ny fampahafantarana ny meny foibe famantarana ny mety ho toetry ny andro tamin'ny 3 ora tolakandro teo. Mikatso ny fandraharahana drakaka ao Mahajanga amin'izao fotoana. Raha nisokatra ny 15 desambra teo ny tao-panjonona sy fivarotana izany dia efa nivarotra ny entany tamin'ireo orinasa mpanangom-bokatra ireo mpandraharaha madinika. Tsy mivoaka nefa ny autorisation d'exploitation avy amin'ny fanjakana ka voatery manajanona ny fakany entana ireo orinasa noho ny famaroany tahirina ny stock. Anivelany naimitra ny gouvernemanta israeliana tamin'ny ora farany ny famoahana ny takalonaina palestiniana manodidina ny elinjato izay tokony nivoaka omaly noho ny tsy fankasitrahany ny fomba famoahana takalonaina ao bande de Gaza. Ny famoahana takalonaina ao Gaza izay nahazo kihana tamin'ny Croix Rouge any an-toerana sy ny fikambanana miaro ny zon'olombelona. Ny andinindin'ireo avy hatrany ary. Miarabanao indray tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ny ity alina ity manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Akohon'ilay rotsakorana nanomboka ny zoma 14 febroary lasa teo avy hatrany dia niboantsika ny fampahalalam-baovao amin'ny ity alina ity. Tafiakatra 12 hatreto ireo olona namoiny ainy noho ny fiakaran-drano raha nitatra avy eo anivo ny BNGRC tamin'ny 3 ora tolakandro teo. Ny rotsakorana izay tombanana ho betsaka kokoa any amin'ny ilany atsimo-atsinanana sy avoan'ny andrefany Madagasikara araka ny fampahafantarana nomeny foibe famantarana ny mety ho toetry ny andro tamin'ny 3 ora tolakandro teo. Kaiton Andriatsilavo. Raha ny tatitra ofisialy voaray ny maraina teo tamin'ny 9 ora sasany misy 12 ireo namoiny ainy noho ny fiakarany rano vokatra ilay rotsakorana tsy ny ato nanomboka ny 14 ny volana febroary lasa teo hatramin'ny androany. Tafiakatra 5 sy 307 sy iray alina kosa ireo traboina avy amina tokatrano misy 5 sy 707 ao Ambositra, Ambatofinandrahana, Menabe, Vatovavy sy eto Analamanga izay nahitana tokatrano 470 sy 9 sy iray alina. Mitotaly 730 sy 303 ireo trano dibo-drano. Misy 5 nahitana fasimbana ary mitotaly 410 ireo trano rava tanteraka. Raha ny fampahafantarana ny men'ny foibe famantarana ny mety ho toetry ny andro tamin'ny 3 ora tolakandro teo tombanana mbola ho betsaka kokoa ny rotsakorana any amin'ny ilany atsimo-atsinanana sy afovoany andrefan'ny Madagasikara. 50 hatramin'ny 100 mm ny tahan'ny rotsakorana andrasana ao anatin'ny 420 ora. Foana kosa ny fampitandremana noho ny fahabetsan'ny rotsakorana ho an'ny afovoantany. Mbola hitoetrana nefa ny orana amin'ny ankapobeny. Ny farana omaly ny fankalazana ny 15 taona ny mention météorologique izay sampana iray eo anivo ny École supérieure polytechnique d'Antananarivo. Notokanana nandritra izany ihany koa ireo station météo sy laboratoire izay fikirakirana ny antotan-kevitra mikasika ny toetry ny andro eto an-toerana. Tanjona amin'izany moa ny hanofanana ireo mpikaroka ho matianina amin'ny serge ny météorologie io. Tsiaro Rasoarvelo. Notokanana ny zoma lasa teo tetsy amin'ny École supérieure polytechnique d'Antananarivo na ESPA izay ao avodivorona ny laboratoire vaovao manaram-penitra natokana ho amin'ny fanangonana sy famakafakana ny antotan-kevitra mikasika ny mety ho toetry ny andro. Ity laboratoire ity izay antsoina hoe science de l'atmosphère, météorologie et hydrologie appliquée dia anampina ireo mpikaroka sy ny mpianatra mikasika ny météorologie. Manolotra fitaovana moderna amin'ny fitahirizana sy fandonana ny kevitra momba ny toetrandro ary ny modèle numérique ho ny professora Rizalalaina Rakotoarisaona taleny ESPA nandritry ny lanonana ofisialy nananamariana ny 15 taona ny sampana mpamantatra ny toetrandro. Ankoatr'izay navaozina ihany koa ny parc météorologique Léon Randrianasolo ary sitraka ireo fitaovana manara-penitra ireo.
ireo fotodrafitrasa vaovao ireo dia tsy miantoka ny fahazona ango-kevitra momba ny toetrandro fotsiny ihany afa koa mampirisika ireo mpikaroka amin'ny fampivoarana ny tontolo ny fikarohana ara-meteorolojika. Ny herijika ananan'ireo tanora eo amin'ny sehatry ny fikarohana no tena voizina amin'izao ary ny amezana azy an'ireo fitaovana ireo mba isian'izay fanatsarana sy fampandrosoana ny asa famantarana ny toetrandro izay satria aza dinitsika fa ny famantarana ny toetrandro dia miakina be deaibe amin'ny fisian'ny fitaovana. Ezaka isika ary atoato ho hitatsika izay ezaka rehetra iarahana amin'ireo mpiara-mombonantoka fisian'ireo fitaovana izay ho avy amin'ny taona ho avy any ho any zany no hiatongavan'izy ireo dia ao anatin'izay izay rehetra izay dia hoentina anatsarana arak'ilay voalaza teo ny famantarana ny toetrandro amin'ny akapobeany. Eo ihany koa ny fampidirantsika ny teknôlôjia vaovao izay tena vaovao tanteraka ary anisan'izany fa hitantsika io ny fampiasantsika arak'ilay nazavany tale sekoly ambony teo ny hoe mampiasa ireo fitaovana efa automatikitsika izay anisan'ny raitra indrindra amin'izao fotoana izao. Ireo fitaovana ireo dia manamarika dingana iray lehibe amin'ny fanofanana ireo manam-pahaizana ho amin'ny famantarana ny toetrandro eto Madagasikara ka manamafy ny fahaiza-manao eto an-toerana amin'ny faminavinana ny toetrandro sy ny gestion des risques climatiques. Any Mahajanga vetivety ny kaso ny fandraharana dragaka ny an-toerana amin'izao fotoana raha toka ny sokatra ny 12 Desambra teo ny taom-panjonoana sy fivarotana izany efa nivarotra ny entany tamin'ireo orinasa mpanangom-bokatra ireo mpandraharaha madinika. Ny olana tsy mbola mivoaka ny autorisation d'exportation avy amin'ny fanjakana ka voatery manajana ny fakany entana ireo orinasa noho ny famaroany ireo tahiry. Nisarika izany fitarainana izay nataony ireo mpandraharaha madinika manoloana izany. Anja Robert, Mahajanga. Ny ato tanteraka nisy ampiarinana drakaka eto Mahajanga manomboka izao. Raha nisokatra tamin'ny 17 ny volana Desambra 2024 teo ny fotoam-panjonoana sy fivarotana drakaka manerana ny nosy dia nanomboka nivarotra ny entany tamin'ireo sinoa mpanangom-bokatra ireo mpandraharaha madinika. Ny olana ankehitriny nandatsy nandray ireo drakaka avy amin'ny mpanangom-bokatra madinika intsony ireo sinoa mpakambongadiny noho izao antony maromaro izao. Marary sokafana ny drakaka ary nomena ouverture zay nefa kosa tsy nomena quota na autorisation na exportateur reo mpandraharaha maventy reo exportateur reo sinoa reo dia tsisy varany nefa le izy nezaka ihany zareo mba nanampy anay nandray entana nefa tsy afaka ny valampatra firy satria ny anidina amin'ny prix dia niteraka tsy fangalana intsony satria mbola nataony zareo congelé ihany ny entana nalaindreo hatramin'izao satria tsy misy ny autorisation d'exportateur. Eny ara fa nale congelé koa ara mbola tsy nahazahoana lalana koa manondrana azy ka tsy fantatra ry tompoko tena ny antony fa dia zao dia miafara amin'ny fijanonana zao ka eto zay dia manao antso anao monsieur le président satria hitady vahaolana ary ianao ny asan'ny tanora vahaolana ho an'ny tanora nefany zao efa misy asa zay tokony velomanay nefa dia mijanona tampoka noho zay tsy fisiny quota sy ny autorisation exportateur zay. Fenro sambra froidin'ireo sinoa reo dia tsy afaka miasa intsony zareo dia mangataka izay no amahana aingana an'ity quota sy ny autorisation d'exportateur aty mba hahafahan'ireo sinoa reo mangala ny entanay satria ny volanay na eno le ouverture ao ny indram-bola tany amin'ny banka ao ihany koa no nanaparitaka zay kely teo anana ampelantanany tonga ny entana nefa tsy misy mandray akory ke zay no mahatonga anay manao antso aveto sady manao fitarainana fa tena andohalika ny ranombary fa tena sahirana ny any amin'ny kapoaka mihitsy ny vida. Hatramin'izay ireo sinoa mpanangom-bokatra ireo ihany no fantatra fa manana fahazahoan-dalana nanondrana ireo drakaka avy amin'ireo mpandraharaha madinika ireo. Raha ny loharano-baovao hatrany anefa dia efa manodidina ny 200 taona avy ny tahirin'ireo mpanangom-bokatra sinoa miisa 3 eto Mahajanga ireo amin'izao fotoana izao. Tsisy makatsony ny drakaka eto Mahajanga na mpandraharaha vaventy zany na mpandraharaha madinika na congelé zany na viva atao ay ireo drakaka marobe ireo. Drakaka nefa ny raha par semaine misy mandeha 30 tonnes par semaine ireo drakaka ireo atao aiza
zany hoe misy fetrekany zany raha amin'ny économie Madagasikara resaka drakaka zay satria raha drakaka 600 tonnes stockage am'izao na mifaritrany hoe tsy manana tombo mihitsy amin'ny restourna amin'izany satria zahay mpanao drakaka dia mandoa restourna 200 isaka ny kilo na vivant zany na congelé zany hoe misy impact hatramin'ny faritra zay resaka problème ny drakaka zay fa tsy aminay drakaka fotsiny zany hoe mengavo zahay tompoko anareo tompona andraikitra zay voakasika nyty resaka seperina drakaka ty tompoko mahandray andraikitra aingakaingina anareo satria andro zao asara rehevaokareo mosary satria ranona nkibo vezivezy ny fanahy raha ny lorano mbavao hatrany dia efa nisy ny fionana ny rany ireto vondro ny mpanangombokatra drakaka eto Mahajanga ireto tamin'ny talepartry ny jona eto Boeny ny gouvernoura ny faritra Boeny saingy ny janona ho resaka ambony latabatra ihany ny fampanantenana sy ny ezaka amin'ny fitadiavam-baolana aingana ho an'ireto mpandraraha madinika ireto mikasaka ity olana izay sedrain'izy ireo ity ka anaovana antso amin'ny ministry ny jona sy ny toe-karena manga araka izany izao antso avo ataon'ireto mpandraraha madinika ireto ny amin'ny famahana izao olana izy ireo Totosa tao amin'ny renivohitry ny fatra Vakinankaratra nandritry ny 2 andro ny atrikasa izay nokarakarain'ny FMFP na ny tahiry famatsim-bola malagasy ho an'ny fampiofanana piasa. Atrikasa izay nampahafantarana ny tolotra vaovao omeny FMFP ho an'ireo orinasa izay manana filana amin'ny fampiofanana arakasa antsoina hoe appel projet 18 fanampanazavana. Nandritra ny 2 andro no nanatanterana ny atrikasa teto Tsirabe izay nokarakarain'ny FMFP na ny tahiry famatsim-bola malagasy ho fampiofanana ny piasa. Nandritra ity atrikasa ity no nampahafantarana ny tolotra izay omeny FMFP an'ireo orinasa eto Vakinankaratra izay antsoina hoe appel projet 18 na projet interentreprise sectorielle. Tetikasa izay entina nomezana tantsoroka an'ireo orinasa iray na maromaro mitambatra izay manana filana ara-piofanana itovizana ka mandola tsakemboka ao amin'ny FMFP dia misy ny fahafahan'izy ireo mangataka famatsim-bola amin'ireo mpamatsy vola amin'ny fanatanterana ny fiofanana izay nangatahany ilay orinasa. Misy karazany telo ity tolotra appel projet 18 izay omeny FMFP ity raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra ka fiofanana arakasa tokana ho amin'ny fahaiza-manao ara-teknika no tena hifotorana. Eo ihany koa famatsim-bola avy amin'ny mpamatsy vola ho an'ilay orinasa mba ahafahany manatanteraka ilay fiofanana arakasa. Ny appel à projet ho an'ny FMFP zany dia misy karazany anankitelo. Ny amin'ity indray mitoraka ity zany dia ny fisian'ny ataontsika hoe formation dédiée ho an'ny compétences techniques qu'un secteur d'activité tsirairay zany tena cible ao anatin'ity zavatra appel à projet 18 ity. Anisan'izay ihany koa ny fisian'ny famatsim-bola ambonin'ny droit de tirage moa na ny cotisation izay alohan'ny entreprise zany fa ambonin'izay misy an'ilay famatsim-bola izay avy amin'ny bailleurny FMFP. Misy andiany roa ity tolotra appel projet 18 ity. Ny andiany voalohany izay efa nanomboka ny 10 volana febroary 2024 lasa teo ary tapitra amin'ny 9 ny volana martsa. Ny andiany manaraka kosa indray dia manomboka mifaraka amin'ny 30 ny volana martsa 2024 avy izao. Nandritra ity atrikasa ity ihany koa no nanatanterana ny salon de la formation na koa hoe tsenan'ny fiofanana izay fampionana ireo orinasa sy ireo mpisehatra matianina amin'ny fampiofanana arakasa. Vita manko ny atelier izay fampahafantarana izay appel à projet izay misokatra amin'izao fotoana izao izay dia misy ny salon de la formation izay ampahafantarana sy ampionana izay tsenan'ny formation satria ny entreprise amin'ny formation izay ilainy dia mila ihany koa hoe iza no afaka manome an'izay filana zay zany. Ka izay ny antony ny etsoina ireo cabinet sy prestataire de formation maromaro ahafahany zareo mamelabelatra amin'ireo entreprise tonga eto amin'izao fotoana izao sy mampahafantatra zany tolotra izay tian'zareo omena ny entreprise tsirairay. Ny appel à projet zany dia misokatra foana mandritran'izay 10 février jusqu'à 31 mars izay. Araka izany dia orinasa 10 avy eto amin'ny faritra Vakinankaratra izay mpikambanao anatiny FMFP na ny tahiry famatsim-bola malagasy ho fampiofanana ny piasa no tonga nanatrika ity atrikasa izay fampahafantarana ny tolotra appel projet 18 izay natao teto Tsirabe ity ny zoma faraka amin'ny 20 sy ny asabotsy 12 ny volana febroary 2024 sy 2024 lasa teo. Ila fomba ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no entina miseto anatiny dokavatra vetivety.
tsika miara-miketrika ilay ho avy mamiratra miara-manoriny mamoriny tsy hijanona tsony satria efa ainao fa tsika tanora no tompony ndao ifandray hitady inspiraka vaovao hanoratra ilay peizy vaovao mety amintsika afaka mamoriny maneho ny maizy atsika efa aty amintsika zao ny baolina tsisy anakantsika satria isika iray mifandray miara-manokatra lalana vaovao ka tonga le fotoana zao dia zao ndao falera Thelma miova o Yes. Il fait chaud dehors et c'est encore plus brûlant avec Canal+. Action, suspense, amour, adrénaline. Préparez-vous à des soirées intenses avec les meilleurs films, séries et matchs. Réabonnez-vous à votre formule et bénéficiez de 15 jours offerts sur tout Canal+. Et si vous n'êtes pas encore abonné, profitez de l'offre Access à 55 000 arrières seulement avec kit complet plus parabole. Canal+, quand le divertissement devient brûlant. mamerina ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa sady farany fampahalalam-baovao mbola manasanao ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany anoizantsika ny fampahalalam-baovao ambony tany vehivavy malagasy tratry ny homamiady ny vozo ny tranon-jaza sy ny homamiady nono eto Madagasikara amin'izao fotoana raha ny voka-pikaroana nataona fikambanana tsy miankina iray eto an-toerana ireo aretina ireo izay isan'ny mahafady vehivavy malagasy maro indrindra nanomboka ny taona 2024 ka hatramin'izao ka tokony tadiavam-mba olana raha ny fanazavana fanadihadiana mikasika izay hoentiny tsiaro Rasoarivelo. Mandidina ny 4 isanjato ny vehivavy malagasy tratry ny aretiny homamiady ny vozon'ny tranon-jaza teto Madagasikara tamin'ny taona 2024 raha ny voka-pikaroana nataony fikambanana tsy miankina Fondation Akbar Ali tamin'ireo olona miisa 27,900 nanaovana fitiliana. Nahitana tsy fahatomombarana avokoa ny 30 isanjato amin'izy ireo izay mila fitsaboana maika raha ny voka-pikaroana mikasika ny homamiady nono izay nataony ity fikambanana ity hatrany 70 amin'ny vehivavy malagasy no tratran'io aretina io tamin'ireo 27,700 rial nanaovana fitiliana. Araka izany isan'ny aretina mahafaty ny vehivavy malagasy be indrindra ireo homamiadana ireo araka ny tatitra nataony manam-pahaizana momba ny fahasalamana avy amin'ny OMS na ny vondrona iraisam-pirenena misana ny fahasalamana. Les publications scientifiques montrent que le premier cancer de la femme à Madagascar, c'est le cancer du sein. Ny fikaroana ara-tsiansa no mampiseho fa ny homamiadan'ny nono no be mpahazo ny vehivavy eto Madagasikara ary manaraka akaiky azy ny homamiadan'ny vozon'ny tranon-jaza. Ireo no homamiadana roa mateti-pitranga indrindra amin'ny vehivavy. Ireo ihany koa ny homamiadana roa mahafaty betsaka indrindra ny vehivavy malagasy. Noho izany, everiko fa manana ny rarany tsara ny Fondation Akbar Ali amin'ny fametrahana fisorohana mazava ireo homamiadana roa ireo raha te hanatsara ny vahoaka sahirana eto amin'ny firenena izy ireo. Donc je pense que la Fondation Akbar Ali ici a une très bonne justification pour s'attaquer à ces deux cancers si elle veut améliorer la santé des populations défavorisées dans le pays. Antoko ny fitohizanaina sy fampandrosoana ny ara-toekaren'ny firenena ny vehivavy ka mila fanaraha-maso akaiky ny fahasalaman'izy ireo ho hiatra ny fanazavana. Nous savons tous que dans les populations africaines, la femme est le pilier de la famille. Fantatsika rehetra fa ao amin'ny mponina afrikana ny vehivavy no andriankinan'ny fianakaviana. Ny vehivavy no mitantana ny vola ao an-tokatrano. Ny vehivavy no miteraka ny zaza koa raha tsy salama tsara ilay vehivavy dia mitsoka ny fidiram-bola ao an-tokatrano. Raha tsy mandeha ny toe-karem-pianakaviana dia tsy mandeha ny toe-karen'ilay fiarahamonina misy ilay vehivavy ary ankoatran'ny fiarahamonina dia tsy handeha ny toe-karen'ny firenena. Noho izany, manampy amin'ny fampandrosoana ny firenena ny fiezahan'ny Fondation Akbar Ali hanatsara ny fahasalaman'ny vehivavy. Le fait que la Fondation Akbar Ali essaie d'améliorer la santé de la femme et son bien-être
elle contribue au développement du pays. No tontosena ny zoma lasa teo teny ankorondrano ny atrikasana nolorany professeur Dongo Marie nivoka-pikaroana nataony ity vahiny ity izay manam-pahaizana momba ny fahasalamana avy amin'ny OMS indrindra mikasika ireo aretiny homamiadana ireo. Atrikasany fanakalozan-kevitra sy natao hitadiavana vahaolana hamalona ny aretiny homamiada ny vozony tranjaza sy ny nono ho an'ireo vehivavy malagasy. Eo andalana mampiditra ny vaksiny miady amin'ireo aretina ireo ny ministera tompon'andraikitra raha ny nazavan'izy ireo ka andrasana ny vaovao mikasika izany. Isanjato ny olona mijaly amin'ny fahaketrahana ara-tsaina maneran-tany raha ny antotany farany izay navoaka ny vondrona iraisam-pirenena ampisahana ny fahasalamana na ny OMS. Maro ireo malagasy miaina ao anatin'izany amin'izao fotoana izay hiara ny fanilikiliana raha ny fanadihadiana natao. Malona ny karazana fahasarotany fiainana amin'izao maro amin'ny malagasy no miaina ao anatin'ny fahaketrehana ara-tsaina na depression raha ny fanazavany psikologa aretina ny fahaketrahana na ara-tsaina tsy mifidy sokajiny olona na sarainga izy io matetika hiara-ny fanilikiliana ireo olona ireo sy ny manodidina azy na eny anivony fiarahamonina na eny amin'ny hopitaly. Ny depression na ny fahaketrahana ara-tsaina dia ao anatin'ny voasokajy fikorontanana ara-tsaina na ihany koa areti-tsaina. Ny mety mahatonga anazy io eo amin'ny lafin'ny fomba fiatrehana ny fiainana. Tsika rehetra miatrika fiainana daholo dia misy olona manana dia ataoko hoe vulnérabilité kokoa rehefa miatrika an'ilay izy dia noho izay vulnérabilité zay dia mety ho tratran'ny depression kokoa ilay olona. Mety hoe nandalo fisarapanambadiana, nandalo fisarana tamin'ny namana, mety hoe ihany koa voahilikiliky ny olona zany rehetra zany mety mahatonga depression daholo. Eo ihany koa ny aretina ihany koa, ny aretina vatana ohatra hoe marary aretina tsy afaka sitranana ihany koa mety mahatonga depression ihany koa. Zany rehetra zany ao anatin'ny antony mahatonga ny fahaketrahana ara-tsaina. Sitrana intsony ary mety ho tonga hatrany amin'ny famonontena ireo olona tratry ny aretin'ny fahaketrahana ara-tsaina raha tara loatra ny fanantonana mpitsabo natokana ho amin'izany ho hatrany ny fanazavana. Raha ohatra hoe tsy manantona mpitsabo aloha loatra, raha ohatra tsy manantona zany dia ny riska mety hitombo le fijaliana tsapan'ilay olona, fijaliana ara-tsaina zany io sy ny eo ihany koa mety isy fiatraikany amin'ny fijaliana ara-batana ihany koa mety hitranga ihany koa izay zavatra izay. Eo ihany koa mety hitranga hatrany ny famonontena. Iny ny tena ratsy raha ohatra ka hoe tsy manantona psikologa na ihany koa hoe tsy manantona médecin psychiatre. Rehefa mahatsapa zany ianao hoe maharitra ela loatra ny alahelo tsapa, lasa mitomany matetika milatsaka ny fahazotoana, very ny fafinaretana tsapa amin'ny fiainana dia efa ilaina ny manantona psikologa na manantona psikiatra mba hahafana mandray an-tanana feno an'ireo olona miaina izay aretin'izay. Mbola tsy mahafeny loha hevitra rehetra mikasika ny fahasalaman'ny saina sy ny tontolony ny fiarahamonina malagasy amin'izao. Antony iray izy roa ireo fikambanana tsy miankina izay misehatra amin'ny tontolo ara-tsaina toa ny GCI Mayendeleo sy ny Psychose Madagascar. Atanjona iraisana ny anatsarana ny fanilikiliana atao an'ireo olona tratry ny aretina ara-tsaina. Ny olona tsy mazaka donam-piainana fotsiny zany dia mody hoe en dépression na koa hoe te hanaraka ny aretim-bazaha dia hoe tratra ny dépression. Nefa le izy misy aty amintsika eto Madagasikara misy olona tratra ny dépression koa dia tsara reny ny atao hoe tsy ahilika, zany hoe mba ampina dia atrehana ohatra ny olona rehetrarehetra marary fa tsy hoe te hisehoseho fotsiny le izy na hoe kamo na zavatra ohatran'izany fa tena hoe aretina le izy dia mila ampina ny olona tratra ny dépression. Tena antony anaovana an'izao atrikasa izao moa zany dia ny voalohany izay le fanteneniko teo hamerenana an'izay hoe asina ny maha-olona any olona tratra ny fikorontanana ara-tsaina satria tao anatin'izay le hoe miaina fanilikiliana izy ireo dia izay anisany hoe ny antony nanaovana an'izao atrikasa izao. No tanterana omaly tao amin'ny CIDST Tsimbazaza ny atrikasa nokarakaran'ny GCI Mayendeleo sy ny Psychose Madagascar izay namela belarany psikologa iray ny tontolo ny fahaketrahana ara-tsaina na ny depression.
tontolon'ny zavakanto vetivety ho fanomezana fafampo ireo mpankafy ampiara-be hoe tsy amin'ny amfiteatra CCI Vato ny mpanakanto Denisa sy Tilaine ny 2 martsa ho avy izao seho tsy mbola fahitatra amin'izay ka nasana ny tsirairay ho tonga hijery sy hanatrika izany fanampanazavana. Fotoana anankiray ataoko hoe voalohany ho anay sy Denise io zavatra io na dia fanarakaraka foana zay taloha fa io zany ataoko hoe taoriana izay lalana samy mandehananay roa zay zany a dia ataoko hoe fotoana n'izao misaotra amin'zareo mampiray anay misehatra anankiray dia amin'ny 2 marsa zany fotoanantsika afinaritra fotoana tsy raha-pitiavana foana no ao ataoko mety mba horeraka koa nareo raha hitandregny raha-pitiavana mandritra ny adiny roa sasany fa Tilaine manana hira ankoatran'ny raha-pitiavana, za manana hira ankoatran'ny raha-pitiavana dia sur za fa misy interprétation fa raha tonga dia tantaraiko eto izy rehetrarehetra dia ohatrany tsisy surprise trony fa alève le ticket dia ao nareo mahita anazy. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray na hemotry ny gouvernemanta israeliana tamin'ny ora farany ny famoahana ireo takalon'aina palestiniana manodidina ny 900 izay tokony hivoaka omaly no ny tsy fankasitrahany ny fomba famoahana takalon'aina ao bande de Gaza. Ny famoahana takalon'aina ao Gaza izay nokian'ny Croix Rouge any an-toerana sy ny fikambanana miaro ny zon'olombelona. Dia ny maresaka iraisam-pirenena iny ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity alina ity isaonana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany feloma mandrapitafary ho amin'ny manaraka indray. Avec Kiss, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.